Record FM manolotra anao mandritra ty herinandro ity. Ankady Mbazimba nosoratany Diapeno Manana Masaya Nofy Lila Yarliva Arvony ary Ilaira Kotoarso no anome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Lasa tokoa be kidirolay koa. Tenlosandresady vekisa tsisy afatsika sindrinde sise so tenlosandresa yaye sombasirareusajia satsisa tatepalase mama powanjanaku Lasa kune futi Fala wala lote Sisi nabala Sisi nabala Est-ce qu'il va me sarà la tsufikisana Dise Ore wula tsimana narafam tsunyaye Timisi va me sarà koshi masua Kusakilagwa Ula Maria Vendri Seno okzay fa so sahirana eto koa anie zay raha manimmanina eto ndre Waye Tsaralotra Fasajimulangwa Seno oka hoa zay mila amin'izay teo fa efa zay neny anjarany efa nialana eny ntsika fa vitany didiny tetỳ tany Tsirova Tokony vela raga izy fa tsy maty zany aho Sabatra loatra ianao raha mahafatesa lasa manome tsinan'Andriamanitra anie ianao raha izany oka moa zay Loatra lova Mafantatro moa Tsy manana fanakaviana tsony aho Laiko miparafavitra Nefa Lozandray aho eny fa na zany aza efa zao ny fotoana nangalan'Andriamanitra azy ny mionona no azontsika atao efa nialana eny nany antsika hoa Laiko ny lovany tena endrasako Mila pampionina ny olona mitona pahorira ohatran'izao ka samy tom-pahoriana ny antsika zao miandraindreo fianakaviantsika sisa fa ny fikarakarana azy efa vita tsara izy io Tena lasa tokobe kindry Mbola tsaroko foana kitsika Tsika manosapaka sy fangalam-pery-tambola kely Dry manao tantara ambadiky ny trano Za manakapokapoka an'le vato Sao ty patamangatsika andresisany ato alohako Laiko Seno Ena tsy laitra mihitsy ty marina aleo tsona mihitsy aloha niriko akazety fa anahirana eto ty Niriko Ahoana ry dada avelo mba laivo kely taty anareo io fa so anahirana eo tsy manaiky mihitsy mantsy izy fa mitomany eo amin'ny eninareo eo foana sady misy olona manga koa reny Taty mba aoka moa zay mba aoka zay ary andao aloha any an-dakozia tsika akarano fa tsy mety eny izao mamofo be zao Lasa kiza Tsy verina tsony Eno fa andao aloha andeha rehefa tony tsara taty dia miverina eto tsika Enare
manao azafady indrindra ry izy Menakavy amin'izao fahoriana midona sy miatra aminareo izao dia tonga eto izahay. Tsy izy akory fa fianakaviana fa niakatin'Andriana ihany, ray vatsy, ray aina, ray trano, ray tonakafo. Tsy tonga mendry fendro na netsika alahelo anefa na nampitrotraka ny ratra-po izay efa menjady aminareo, fa tonga no tongotra miara-mamindra, soroka miara-milanja, ary anao maso orona ka iray alahelo aminareo. Ny varavarana nivoahana mantsy tompoko no anareo, fa ny fahoriana sy ny alahelo dia rahantsika Menakavy mizaka. Ary tsy maintsy misy moa mpamangy sy vangina dia izany ny antony hitsanganana eto. Tsy maintsy mifankahery sika fa raha tsy izany dia mipetraka ho vangina kosa amin'ny maha-iray antsika. Vitsivitsy ihany izay no ndreto tonga midodododo manoloana anareo. Noho ny adidy aman'andraikitra samihafa sy ny tokantrano samy manana, dia solotena sy havana ary fianakaviana iray ihany sika no mifamangy sy mitondra teny fampiononana. Atahoana moa tompoko fa tsy maintsy mionona sika, izay ny sitrapon'Andriamanitra. Izy ny nanome ary izy koa ny naka, ka isaora ny eto ny anarany. Ary fantatsika tsara koa fa fandalovana ny eto an-tany, ary vahiny sy mpivahiny sika, ka rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy andehanana dia mbola andalo amin'izany ihany sika. Tombon-dalana ny azy fa sika rehetrarehetra dia mbola ho any avokoa. Noho izany dia mionona ary maiza mionona tompoko. Misaotra anareo fianakaviana tompoko izahay amin'izao fahatongavanareo izao sy ny fijoroanareo mampionona anay. Mafy sy mavesatra tokoa ny fahoriana noho ny fisarahana, satria andry lehibe an'ny fianakaviana tokoa ny lasa. Kanefa noho izao ataonareo izao tsy namelanay hitomany rery fa avy mitodododo maneho ny fiaraha-miro sy miara-mizaka ny mafy aminay. Tsy misy mampionona aza mionona ihany tompoko. Maika efa misy anareo fianakaviana tsy manatino mampahery anay ohatr'izao, ka dia misaotra tompoko. Engany mba ho fifaliana indray no hiaona antsika fa tsy fahoriana intsony. Aza misosoka alahelo tsony tompoko. Misaotra tompoko. Eny tompoko, araka ny fomban-drazantsika moa izay mbola tohizantsika mandrakakehitra iny, dia ndreto izay tsy tonga mendry fendry fa kosa mitondra varaventy kely voatsirambiny tanana izay ho voatra amin'ny maso, ary singan-dando ho ampombaina ho amin'ny maty, mba ho mariky ny firaisantsika sy ny fifankatiavantsika. Dia ho tsara levenana ny maty ary ho enin-kaja mamboninahitra kosa ny velona. Mbola mamerina ny fisaorana sy ny fankatelemana ho anareo ihany izay tompoko amin'izao ataonareo izao. Tsy vita ny fahatongavanareo fotsiny sy ny fitondranareo teny mamy fa mbola nampiarahanareo vola mahakarena indray. Mionera be ireny lany, tsy ny maty akory ny mahafaly fa izao nataonareo izao ny tena mahavelo-pisaorana. Mankasiraka indrindra tompoko. Aza misosoka alahelo tsony tompoko. Misaotra tompoko. Tena misaotra ilay Siriliva tamin'ny fahatongavana. Tsy nanatsony ny ainy fa lasa izy. Vera ilay Siriliva. Moka izay ry zoky a. Ary mbola mamerina amin'ny fiaraha-mioratra ny tenanay. Efa niala nentsika fa izao ny lalana hitan'Andriamanitra mety aminy. Dia aoko tsika velona ny anohy ny fiainantsika fa ny azy efa tapitra teo. Izany io ihany fa dia mitondra teny fialantsiny hatrany raha zoky amin'ny rehefa amanjanako tsy tonga taty. Ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana koa moa izao ny any an-tanàna any dia tsy maintsy niandry trano izy mianaka. Misaotra sy tsy maneno izany fa mety tokoa moa adidy ny any andraikitra. Atao hoany, tsy maintsy mizara tahaka izao rehefa misy ny tsy azo elana. Fa nga manjaka indray moa ny totakely any amin'izao raha zandry. Tena misetrasetra mihitsy izy amin'izaoko. Hoaingana nge izao ny tranodro-bary be tao no nisy namaky. Ay ve? Lasa ny tany daholo ny vokatra vao nitazany zareo ny malina iny. Tena loza koa izany. Tsy mety ho afaka mihitsy izany ny ala-botsy fanaon'ny mahery sandry any ambanivohitra. Atao ana fa mbola lavitry ny masandrana eny any amintsika any. Fa izany eo ihany. Fa raha ohatra hoe misy zavatra atao na hoe raharana salala amin'izany, dia aza misalasala mihitsy miteny ianareo. Izay izany mantsy ny tena mba mitako adidy farany amin'ny raha tompoko vavy.
raha misy fitaivakina ohatra reo isolo tena mifandrosoana kafe sy karakara lakozia mantsy efa tsy afaka akaty ihany. Dia tena misaotra melola tsiriliva. Hita mihitsy hoe manana zandry ny tena. Tsy misy isaorany izany ka. Iza moa ny fanampy eo ankoatrantsika amin'ny rahalahy. Fa zao ny fitondram-pitenenana angamba no tena ankinina be amin'ny lahatra amin'ny farany. Eny no mety ho banga amin'ny fianakaviana. Ny avy an'ny fianakaviana indrilaingo toa tsy misy havanana raha ny fahalalako azy mantsy. Tsy olana raha izany ka. Oay, fa ohatrany hoe mipenipeniny izany ny vehivavy iny. Mety mitady olona nga? Sy ny zokony laingo iny. Mety mitady angama fa aleo atsoko. Seno. Ay, ty le zokony laingo iny. Toa tena avy be izany. Ainareo aty dia tsy miteny. Ny olona efa traizatraiza mitady anareo tsy vakinareo lohintsy. Fa misy inona ry Seno? Ary mba moramora ihany fa mamendatra olona. Misy amangony aho nefa ny olona vangina ilozana makamaka rivotra ty ambany sosiete ty fotsiny. Amin'izay avela ao rery fotsiny le vady. Malaky ianao fa misy mamangy ao. Ho avy re tena mba lalina koa izany. Manao any dada Fara, ka ianareo efa tonga? Efa tonga ka. Dia ahoana? Salama tsara indri? Ie, salama tsara fa lasiny dada Fara. Tsy manana neny sony. Maheresaka iny riko kely aho. Efa mbola eto foana dada Fara sy dady. Aza manandry fa eto foana izay ikarakarandry. Saotra dada Fara, tena mafy zao fa tsy maintsy zakaina. Efa niaritra mafy ny tamina aretina nefa mbola lavo ihany ankehitriny. Tena mafy dada Fara. Eny efa nataontsika daholo izay azo natao fa tsy azo hitifina amin'ny fahafatesana. Mahery loatra izy ary tsy voavilivily amin'ny heviny. Vita amin'ny maka ny aina na olona salama be na olona marary. Tsy aheritreretina rery ny riky ny fiainana. Ny mionona ny azontsika atao fa mbola ho avoko ny anjarantsika indray androany. Fa homo efa milamindamy maveny kafe ampiandry faty ao sa ahoana? Ie, efa mikarakara ao taty Seno. Ary ao ka moa zay. Ka sao dia tokony hanampy azy ao ary tsika sindre. Sa efa be olona manampy azy ao? Ka izy raha inge tsy mety ampiny. Maninona? Ie, lazainy fa hoe anjaran'ny olon-dehibe hono ao an-dakozia fa sao dia anatsatso kafe ao any ankizy. Dia hoe mandehana hono ny kitay kapaina raha endry. Otry. Eny fa ry Jemima sy ry Clara ry Voary sy ry Lina ve izany mba ao sa tsy tonga ao? Ie, fa hitako tonga ao daholo zareo ka. Fa ohatran'ny avandry taty Seheny daholo ny ao an-dakozia ao. Ay, mety izany rehefa misy manao ka. Fa misy inona loatra ary noatra ny hafahafa be izany misotran-draharato e. Fa dada Fara, andao aloha izany mba apio kely inge mba hikapan'ilay kitay e. Tena misy mafy be inge ilay izy dia tsy vitako e. Dia mba manasazy ankizy koa anery taty anareo raha izany e. Tsy tokony olon-dehibe ve ny anao an'izany? Ka tsy haiko tsony ry dada Fara fa dia manao izay tandrifiko fotsiny aho. Ay ve, andao fa ataontsika raha izany e. Efa nanao tao izany ty? Ie, efa misy kely vitako fa mafy be ilay izy tena janiko. Mireko angandry tsy nikapan'ilay kitay indray e. Tsisy manana kafe an'ilay faharotsona inge aho e. Ao fa ataonay re izany e. Efa ndia mitazo mihitsy mantsy izay io zao. Aina reny anao azy e. Dia tonga dia mba ataovy daholo le aminy amin'ny sarety ao raha olona roa ihany na reny anao anazy. Dia tonga koa dia mba atena an-dakozia izay vita ary niriko a. Dia mba ahoana ihany ny programa natanterahana ny fandevinana ry lova. Tsy efa tokony mba hamita ferapara ve tsika sao dia taraiky be eto. Eny efa eo am-pikarakarana azy mihitsy izay io.
raha mbola ra-pitsaorana izany no apetaka tsy taraiky kosa fa nareo iza moa zany zay to tsy mbola ao anatin'ny mihitsiko zay ny ka mba avany matika io fa tsy nareo rery efa mpahafantatra azy ianao mihitsy moa izay ioko dia raha tsy nisikirina ohatran'izao moa zany nareo tsy mba malala mampafantatra ny rahavavany maty mihitsika dia ahoana sy ahoana ny fanapahan-kevitra tao ianao tia koa mba mila vaniny sao dia heverinao fa misy anao ankila-bao ny rahavavinao ary io izany mahalala paraoviana zany ny alevana moa izy dia iza ny atao izay ihany matsy ny tiako ho fantatra ny fandevenana ny eritreretiko hoe amilaka misy ho avy izao satria mba feno atelona tsara ny maha eo amboatra azy dia ny antrehana azy indray any amin'ny fahasandrazana ny akadibazimba mazava ho azy ao amin'ny fahasandry dada maninona ka le manao zavatra tsy fampiarahana ohatran'izay ange ka tena manimba zavatra tsy d'accord amin'izany se eno le fandefenana alaka misy tsy misy adevitra fa le hoe entina any amin'izany kadim-bazimby zany tsy lasaka tsy azoko fa maninona tsy avelanao asitrika any izy any eny ny fahasandrazanay zay nga heverinareo fa tsy mba manana fahasandraza se eno manany any angamba ianao io resaka fampatesana ve dia anany any ianao any fahasandrazanay laingo no milevona eo akaiky midada sy nendy vadiko ane io se eno vady vita mariazy tamiko noho izany dia zoko tanteraka ny aminy ary reny janako ihany koa io mananjo feno amin'izany zay ary zay nitapa-kevitra mianaka makasika ny reniny tsisy lalàna mipetraka ny amin'izany tsony rehefa maty tamin'ny mbola velony nareo no nananjony amin'izany zao efa tapaka teny amin'ny komina ny mahavady ara-panjakanana ho azy noho izany dia tsy tianay vehifaty ny havanay any amin'ny dada sy neny laingo no milevona azonao Andriamanitra lozy inona azy ty fa inony zao tabataba be tsy mahalala menatra amin'ny manodidina zao ry izy roa zany raha tsy gaga daholo mpiandry faty hoe misy inona ato fa misy tsy milamanga anontaniandralanao alasa ry lova tsy miova ho any any hevitra fa inona ny nampitabatabanaareo tato raha zoika tena naleko niakatra mihitsy fa gaga daholo mpiandry faty tao ambany tao manahirina lesy ny vehivavy mahagaga dia tsy mitovy mihitsy mitoetra ny laingo sy iny fa misy inona ho nareo zany koa to be sasiny erika ka tsy avelan'ny levona any akadibazimba ane ho ny laingo fa any aminy karakara ny fiara-para mantsy aho io dia izay ny adivany amiko ohatra le aza fa tsy manana nadamo izy ireny fa hoana ka tokony ampianarina azy zany fombafomba zanyko angah koa tsy mba nisy fifampiresahana mihitsy teo amin'ny ray aman-dreniny sy izy ireo fo mifahavelona hoe rehefa misy fahafatesana na lahy io na vavy dia tsy maintsy manaraka ny lahy foana raha vita fomba minao fa hainy zany fa dia ny lohibehany fotsiny any nao pariny tsy manana ny akoatra ny laingo tsonony izy dia tadiavinareo mbola atao very faty any ve ho ny zandriny tsy maintsy atao akaiky ny mamany sy ny dadany inge ho ny laingo so dia mba tafa oatra loatra kosa zany raha zoika fa nga izy ity dia zay tian'ny saininy tsy maintsy taterahana sa nareo koa manaiky an'izany ko raha tsy dia inona kosako sa mieritreritra izy hoe sombola nambady nareo dia matahotra izy fa hiaraka amin'ny raha vaviny eo ampasanao rehefa tonga ny andro ny ray andro any tsisy an'izany mihitsy koa sary liva ny fomba andresen-dahatra azy zao no tokony ataontsika fa tsy feritreretana momba an'izany mihitsy ka tsy mila fandresen-dahatra tsony zany fa ny lalàna sy fomba tsy azo dikadikainy zany aleo hitenenako azy fefa betsaka sady koa izay fa mingavingana fianakaviako zay petra aloha elahy ao anatin'izao fahoriana izao dia tsy ilaina ny fomisendoatra fa manimba zavatra be dehibe mitony aloha dia aleo tanterahana izay efa nitapahanay sy niriko ka efa saika tsy ilamina mihitsy aka ary maiza manapa-kevitra tsara fa mety havita zavatra afy iny raha iny fahitako ny fihetsiny iny zay aloha izy aloha misy toetra mihitsy ka tsy fampioana an'izany mihitsy aty ka hoana efa misy olonanao saizy zany izy ity so mba taraiky loatra mantsy ka tara fampilazahany eo koa ny valala-piandry fasana any akadom-bazimba efa misy miaraka amin'ny riko any ka andao aloha mba hiaraka iantso any an-tanindrazany tsika
ampafantatra ny fiavitsika any andriaman'olona moa lay loha olona any. ie dia tsisy raharahinareo ny teniko mihitsy moa izany ro nylova sy liva, tsy maintsy izay tianareo foana ny atao. se eno dia tsy mba mihenatra ve ianao sy eno amin'izany toetranao izany haiko tsara fa fantatrao tsara izany hoe fomba malagasy izany fa tsy atoro angamby ianao. Zany azy tangara-tsotsy ny dada sy ny edy dia tambaranareo ro lahy eto tady fa manao dia nge maty re ary toa miantso tody mihitsy ianao izany anie mba ho amin'ny saina kely aloha vao miteny ka everinareo fa vita moramora fotsiny amin'izao karakarako anazy io tena amin'ny hôpitaly fandafako tena mba niary tory mandritry ny alina zay andro manontolo aty za miosyn-davena ao an-dakozia ho tianareo tsy tatao azany. ay veny ianao vidina amin'ny fikarakarana ny vatana mangatsiaka ny tompoko vavy raha izany dia mirosa amin'ny fikarakarana manaraka tsika raha zoko fa retiretina dalany azy anga ianao ny terena sa ny vozonana natateraka an'izany aikosa dia ahoana izany efa niantso ny tany tanàna hoe isokatra ny fasana ny lakamisy ny tiana ny laingo dia ahoana adalana ny ianao hoe angamo nisy ny teny taminao hoe any izy no alevina fangako moa vadinao ny laingo e ianao foana no mipetsipetsina mamaly ahy eo ny fararafendrano tsy manendry sy enao aoko ianao angina to azy raha milaza fa tompon'ny fahoriana ihany koa zay koa izany fa mba mihofodranonazy kely any aro ny lova marary be mihitsy ny lohako andriamanitro fa ianao ty ve dia efa mila ho lasa dala mihitsy ny lohanao ny marariko ny fodranomasona nombinanao ka mila sambo resy kely zany lohako izany fa nareo tsy mety edina varotra mihitsy koa fa nga izy ty entana midina fifampivarotana ka hoe edina varotra tiany ianao dia mandehany ianao ary eoko izay fa mamenatr'olona raha misy maheno ie tiako ve dia ampy na ny lany teny amin'ny hôpitaly raha ve mivohonitry ty ataovy izay mampianiny aloha sy lasa aloha rangaty fa ngako iny manendry alcool anga ity ary sao dia mba zany koa ary mahatonga niny tsy salamasaina kely ohatrany dia ahoana sy ahoana ny fikarakarana farandrapitsy moa izany tazoika eo indrindra izao ny tena rarabe inona le izy aza matahotra ho ana rehefa tsy maintsy totosany adidy farany amin'ny razobavy ka zao rery liva tsy maintsy fanana ondro daholo ny mponina izay tonga eto rehefa ialeto ny vatana mangatsiaka zay mantsy ny fombafomba eto amin'ity fahatry ity izay ihany koa no mahatonga ny mponina miompain'ireny ondro marobe hitanareo eny an-tanimboly ireny ka inona moa ny olana amin'izany ka angamonareo tsy manana maro ohatra ny mahita betsaka ihany aho ambany aho asa tsy anareo reny mody fanina ary ve liva sa mody tsy mahafantatra toa tsy daitra-kory izy mamaly hoe inona moa ny olana sa hoe mety mbola tsy mahalala ny enenina odry ary toa lasa saina be nareo eny tsy mena tsiny aloha nareo fa na izany aza ho ahy dia aza mitanondrika lavoatran'io tsy hoe izany ka any daholo reo ambanireo fa ny amono azy zao no tsy haiko hoe iza mila maromaro ihany mantsy ka tsy efa misy fokon'olona afaka manao an'izany ve eto toerana sa hoana tokoa efa misy marina kay moa mba manatonany any amin'ny ray mivelo ry liva dia mba ifampiarao aminy dia nareo mba mahita an'izay ho tapahandoha ao tena hitako hoe tsy ao mihitsy lova tena mbola ao anatin'ny ala elo lalary ve izy nefa ohatrany tsy dia hita loatra izany dia inona ary ty mahalasam-boroa azy foany zay ry liva ampitao amin'ny ray mivelo any dia izy no mahalala n'izay tokony atao any ay lasa ry alo so mba tsy mety ary dia ataonay ity nefa samy fomba le izy dia iza no ajanona ny aty sa ny any tena marina raha misy azo ajanona ny iray amin'ireo
Dado a lano ny siramamy ka sao dia misy azo amin'ny nosana azy any fa andeha hividy ay ka ny lamba amin'nosana azy rehefa nataoko eo atongony eo daholiko sady mino aho fa ampy reo ka tsy azoko tsy ampy any ahono any siramamy aho dia eo atongony ahoana ay ve no everiko fa ny lamba andreninareo any izany ka aiza moa nisy fony siramamy ety izany ka volana izany ry dady mba home volano ny fidianana an'ilay izy ay tiary dia mba ataovy mahirerikely hono hoe akile kafe any dada tena marary be hono hoe ny lohany eny ary fa maninona koa ary dada toa ohatra ny tsy ao mihitsy izy ohatra ny lasa saina be izany misy tsy milamina sa ve hoe ilay teniko mifandiso teo ary ny tsy azony tompoko lasy tompoko vavy ny matyombo ny tsy mahay mandrasa ny fararafeny rano tsy maneno ary ny zoim-pahoriana tsy mahalaopeo ko dia nataony reto fianakavinana nanjara tsy fidy ny tenako hitondrany teniny eto anatrehanareo hivolana eo anoloanareo ary ka manao azafady fa sady fangatahana hiteny zany no fanomezam-boninahitra anareo hitenenanay ihany koa mitondra fialatsiny koa amin'izay ambaraketo fanteny tsy misy fantenana ary tsy misy safidianana ny nampitondrainahy noho ny vona miatra dia tsy ho dia tsy hita tahaka ny tanina lavona korinareo ianareo na foy andro na foy alina ka ny fampitondra ny mavesatra taminay teto mandala ny fihavanana tokoa nareo ka nafonareo no izany ny tsy kalakalam-bola navelanareo ny asa mandrara ny fiariana isan-karazany ka naleonareo nanao toy ny masorona ka miray alahelo tamin'ny fianakaviana sitraka izay nataonareo tompoko lahy telona izay vitanareo tompoko vavy tsaroana tena ho maivana ny fahoriana fa hifampitondrana aminareo ka na tsy voavalinay aza amin'ny fitiavana entinareo eto aminay le Andriamanitra tompon'ny fitiavana ny amaly an'izany aminareo tsirairay avy areo ka mba ho sosi ny tsara indray ny fanidiavana toy izao ka ho mangidy lavitry ny fahafatesantsika rehetra izao dia anainga ny razana andao ny varavara-kazo ny voana maraitsy arivy izy ka aterina ny amin'ny varavaram-bato ho any amin'ireo razany ny aloha lalana azy veloma ny tokantrano izay ilozany masina ny faravara izay nandriny tratrany ely ireo akangasisana anamborana finareta ny azo tapaky ny akalana soava ny azo silaky ny sampy ianareo rehetra ho atsimy sy avaratra ny ao atsinanina sy ny ao andrefana veloma samy tahin'Andriamanitra daholo tompoko fa zay nahitanareo azy zay ny farany veromanga ny seranindambo raha lainy rikolaingon'ny fitika tsy poditsony fanodimandry fa ao apasana ny farafahamoiza malala ka zao ny fandaminana ny fiara iombonana ho any amin'ny toeram-pandevenana dia efa vonona daholo ianareo izay tsy afaka kosa dia anterina amin'ny fisaorana sy fakasitrahana efa afeno izay adidy vitanareo fa tsy sanatria fahalaina na kory ny mijanona na fahazotoana ny mandeha dia Samuel avelona ifanao sotsika rehetra ny tsy miady anefa hono manome basy ary ny tsy mandeha manome vatsy ko mangata bavaka mangata tsodrano fa andao anareo vetivety zay makasitraka makatelona tompoko raha lainy rikolaingony fity andeha tsika izao tsy etsony ny toeranao raha mba mialokaloka any anelankelatrano any ianao raha mba mialokaloka any ambany azo any ianao andao andeha tsika fa tsy etsony ny tokony isy ianao rehefa naingy zany aloha tonga dia zay atao amin'ity sakosy ty aloha ty ho fakondro be ty fa tsisy atao tsaky any an-dalana any eo sady ohatra ny tadidoko izay any amin'iny toeran'iny hoe
Tena mety ty ary iza moa le bota kely teo ka reto mbola tsy mifangaroko makaisary le labira mamy teo ay atao anatin'ny akanjokatokainy nataoko le izy teo taty o mbola ato nga ianao teo mbola ato aka otry ary angata ty any dia any mito ohatry ny mangorongoronetana be aka mijery akanjo fotsiny afa tsy tonga dia any sany ary ndanydry mandeha any amin'izay fa tsy sosoloko akanjo fa tsy ka saika iantsanao fotsiny koa ange ay efa lasy zay endraso afa nareo ve adaly zara vaviny maty indray ve kiny ejanonareo aty ka malaky ranao fa nasaina ny antsanao fotsiny ange ay mba afakory taty zany kanjo moa dia mba sola kanjo indray kala vaviny koa maneligelatra ary zary le tavoangy plastika teo tika aleo afangaro reto dia nyange zay zao ngaty misy mampatatra hoe ino otrany hoe ranonampango zana ny lokony ary aleo amonjy fiara inga na sao dia tsy mahazo devant io fa mbola iza foany tatehanareo ny riko to mbola tsy any any taraiketo any itsika efa natsoko teo ange izy fa eo avy ony hoay efa eny midiny iny ary iziko orseno fa miandry anareo koa ve zany dia ohatran'ire miandry vehivavy amonjy fangataham-bady reny zany raha tsy lany teto fotsiny ny fotoana efa hito ay anakaiza ny devango efa hoe tsy maintsy miaraka mivata misy ny zandroka aho mbola nalainareo ihany ny plasiko ohatry ka isy andry anareo kosa ave eo aoarinao mbola misy plasy dia midira inga anao fa taraiky be tsika mbola amiray sasany any ny fotoana avonjena any am-piangonana tsy mety amiko any ndany ianao lova mivadika ny arina any aloha aleo zany eo kaiky ny livy eo amin'ny devant eo fa ianao ty ve dia tena lasa dala mihitsy aleo lesaka orinao azafady hoe aloha atakaiko kataridada fa mbola misy malalaka ato ao dia mandrosoanao seno tena afarasamy olona mihitsy na mity olona ray tika ao daholo ve lasitsika da sofera mba lalana kosa ny kalanana zao ve tsisy fasiny jereo ange zany krihatra lamanodidiny efa niteny taminareo afaleo any aminay ny atao mifandevenana fa tsy aty anakalabe aty manina raha tsy very faty aty ny sandrika mba mangina rery sy eno very faty ahoana koa ary anga izy ty hoe arina ny anaty alany dia vita asitrika ny anaty fasana ny zandrinao fa tsy arina ka nininona fandraisan-dahatra ataonao ahy eo tsara resy lahatra azy zany aleo atao any aminay ihany efa saika tsy me ihany fa enao ty tena loza be mihitsy ka jereo ny mbola mezanao ihany sany fahoriana miatra amiko misy koa no mafaly anao ono maninona ny tsy valianao ary aloha ranga mamely kely fa ohatra mampatahotra be kosa zany ity zany aleo avokato ny tavoangy ary inona koa ty sotronao ty anga ranona panko te sotro anga anga ny ranona panko koa mandroatra any aminareo any aza betsikera rianina fa rehefa tsy sotro anao dia mangina fotsiny zay vo azoko naiko ary ohatra maina marina zany tentako zany sa ve le vovoka ny nahatonga an'izany ty lalany ty koa tena be vovoka ko zay ngeny mahatonga ny sotro rano teo everinareo fa za ihany ny biso rehefa manao zavatra ka mba afaka omenao kely marina avy efa tena maina tanteraka zany tentako zany efa tsara pirina le iziko eo amanome tsy taitra ianao efa voapirina indray zay vo itony ara ranotra koa zany maninona koa zao zay mamoaka an'io eo
ary inona daholo koa ary tia mivangongongo be amin'ny sakosinao ty. Tsy tanao nga io andro efa somary manjombonjombona be io e. Efa mailomailo a dia mitondra akanjo ba. Ny anao iny lobaka manify kely iny raha viorana ngamba dia mitafiotra ianao. Mba sanatria kosa zany e. Tena tsisy tokoa ane na dia satroka aza raha sanatria avy eo io e. Sady ohatrany tena mantsombona be zany le andro. Nenay rehefa mandevona ohatran'izao mihitsy tsy maintsy avy ny orana ka tsy hodrano avy any ambony io rianina. Mba hafa kosa zany ka. Ary inona ary ty sapanana eto ty? Dia iza mireto moa zany le lalana. Lova! Lova! Iza mireto moa le lalana fa tsy tadidiko a. Le miakavia sa le miakavanana? Tena ohatrany lasa ny voapiady zany e. Marina raha mba ohatrany so taty tamin'ny za taty farany. Sa efa mandroso ve? Nefa mandroso ve dia vao maika lasa tototra bozaka ny lalana. Tsy misy trano na dia mahalakala anazy fa ala ny besaka manodidina. Hitako miferinayna mihitsy le sofera nitondran'le fiara. Any mahita azy e. Tena ity ary ve le lalana? Za koa atao anatiny be ato dia tsy mahatazana tsara. Ny ainga tary amin'ny sapanana tary mihitsy any efa nanahazavatra. Tena tsy mba nahatsikaritra ny lalana nisy sapanana io mihitsy nandritra ny fotoana nandehanako taty. Dia ahoana ny atao? Hijanona ve aloha sa liva ve tsy ahitan'izay ao aloha ao e? Aleo aloha mandeha dia ho hita eo. Aiza ary ty lalana ty zany? Aleo antsona mihitsy Liva. Liva! Liva! Mba efa misy mangilana ve? Ary mitovy eritreritra amiko mihitsy koa aloha fa raha samy fametrahan'ny fanontaniana izany. Maheno ve lahy? Ie, ohatrany efa misy ato ka. Efa matazana olona maromaro mivorivory ao aloha ao. Fa aiza ihany ry reto a? Tola niteteam-pandehanana ihany ny andro. Zao ve tsy efo amin'ny telo? Ka ianao ihany ane ny andrasana teo e. Ohatray io ary lala. Da iny eo teo amiko indray izany ko. Mangina amin'izay fa efa matazana olona reo aloha reo e. Reto angamba mivalala-piantry fasana. Efa mba misy olona very Liva? Za mantsy ety aoriana aty tsy mahatazana ninina mihitsy ko. Eno efa misy olona reo ka. Sady efa mandaly eto amin'ny fasantsika izao. Tsy mandaly eto moa dia tonga dia any amin'ilay fiangonana. Ka kosa efa misy olona etiko. Zay vao matazana mantsy. Dia mandalo eo amin'ilay fasana eo mihitsy dia mivily manaraka an'ilay lalana miakavanana iny dia ao aloha ilay fiangonana. Io ve le fasana reto? Todongo tany ngeza be izy zany. Ay ato efa tena be olona ko. Sady malalaka koa ny tokotany. Tonga dia ampangalao toerana etsy amin'ny sisiny ety sofera. Eo mantsy mora ampidinina ny vata. Mety anao ahoana ry izao sy pastera mifatarahantsika? Izy aza miasa saina amin'izany ry dada fa zara ry sika tonga soa. Eno aky. Ary andao hidina dia hitady amin'ny pastera na andriaman'olona tsika ary. Manahoana ianao andriaman'olona? Manahoana ianao tompoko? Manahoana nareo? Dia tota raiky be vao tonga. Nga nisy olana teny an-dalana sa? Ka tsy nisy olana fa ny lalana no efa somary ratsiratsy. Tena sairana daholo ny fiara tany an-dalana tany. Tahoana fa zay ny zava-misy e. Nga momba hitan'ny be palitao aty anaty bozaka aty fa dia samy manao an'izay tany ny kibony fotsiny ao andrenivohitra ao daholo ireo nasesy e. Dia tena mahontsa mihitsy izy ty ray aman-dreny fa dia miaina fa olona sisy. Koa ty dia mahita teny iny. Fa mamerina ny teny fampiononana aloha ry Lova. Dia mitondra ny teny fialan-tsiny ihany koa tamin'ny tsy fahatongavana tany toerana fa nisy ihany ny adidy miandry aty an-tanana atyko. Ty moa zany le zanaka efa avy tokany se. Niriko moa le anarany teo. Tena lehibe sady Izy le niriko. Dia tsy misy tsinony amin'izany fa zaho ary ianao ty mbola sairana ny amin'ny fasana ndraika.
izy marina aloha ny sendra andriaman'olona raha vavin'ny tompoko vavilaingo izy. Dia faly mahafantatra anao hoe aza mihafahafa mihitsy nareo fa efa ndraikitra ohatr'izay ny momba n'izany fasan'izany a. Tsy tokony mampanahinareo moa izany le izy izay ny mandriaman'olona eto hoe fa zany ihany fa tena lasa niovabe aty a. Tsy efa folo taona lasa izay tsika nytaty farany rolova. Lalana aza saika tsy tadidy tsony. Ary efa tomboka amin'izay ve zany izy ity sa manahoana ry ray aman-dreny. Tena hitako efa miferinaina sady mantsy reto mpandeviny reto amin'ny fiverenana ko. Tsy maninona nena hoe mbola tsy manomboka azy tsika e. Tsy alenareo koa ve aloha miandry androlona mba misimisy dia mba betsabetsaka ny rakitra tatazany. Ny any tsara rehetra ny mantsy so mety mbola hiakatra eo daholo sady mamakaina kely koa aloha nareo hoe ngatsy reraky ny lalana. Eny e, pastera koa efa voninao nefa. Tsy olana re zany ray aman-dreny na dia tsy be olona aza. Aleo atao masokony izy ity ka izay kely ananana ihany na hiratra. Ay, nareo ihany moa iko. Ary aleo ary aloha iantsony tompona ndraikitra mba hampaneno lakilosy. Sitranay mba mitany raharahany aingana any an-tsahandry zareo dia mba ho tonga eto ihany. Sady ny olona dia aminay nery zareo tena tia mamita adidy e. Indrindra moa adidy ratsy ohatr'izao. Mba hafa koa izany olona tia izany e. Ny tompony aza tsy rototra ny amin'izanyko ny aty indray hono ny kefikefika eo. Fa misy teny ny fonofony izany lasai izany. Fa mbola isa ihany ary reto a. Tolozanareo mijadirijirika ohatran'ny razana tsy hita eto fotsiny. Ka miandry an'izay lakilosy maneno izay dia miditra tsika ry seheno a. Ary atao fa miantso pastera. Gaga mantsika neveriko fa mbola misy vola tsy voaloko amin'izao mantsy tsy mifidy taretsony izany vola izany. Dana tonga dia miditra nareo fa makao foana e. Izy ako niditra ao fitao rery eo ny anareo fa sehany indray tsy mba hiditra ao izany. Sady fona tsy mitovy ny anay io ka tsy hitako loatra izay hidirako lalany amin'izany. Anatitra ny fatin-jandroko nalehako ty dia samy miala e. Ary aloloha nama mba hiodikodina kely any amin'ny manodidina any fa aiza ve dia hijajirika eto kotam-piangonana eto fotsiny. Sady ohatra mijerijery be koa tsy bandy rehetra izany a. Mety avany lova angamba reo. Izany raha tsy ohatran'ireny an'olan'ireny ny posiny mijery a. Ary tsy menatra ny anao an'izany mihitsy aloha raha ny posiny. Jery reo raha tsy mena maso be. Inona andriseny fa tamy sady manatina amin'ny tena izy izany. Inona ny atao? Ohatra ny lasa matahotra koa zany. Aleo rangalo tsy jerena mihitsy a. Dia aleo apitipidiny ty roby anaovako ty aloha so tia mihitsy ny miatso azy io. Ary to mbola tsy tonga eto amiko ihany izy teo. Sa tsy nakaty akory. Aleo amin'izay aloha moa dia mambomboatra akanjo sady mitodika mijerika. Tsy nakaty amiko akory kaiko. Mitsindroka an'le borika sigara teo dia niverina. Za fa natahotra be mihitsy. Ary aleo amin'izay miala eto mitsiraka. Tena mba mampatahotra koa aloha ty izany. Marina ty raha tsy mbola misy an'ireny kialanosy vazimbo ireny. Jereo reto misy adiady be dia be. Dia sady misy kritrala matevina koa anatin'ilay izy. Rery andrefana moa za dia tena raha matevina mihitsy. Tena tanàna mba mivoatra marina. Ary fa tsy tia ve le fasana ny resahana tao anaty tômôbila teo e. Ie, tena izy io tia izany ny andevenana ny laingo. Ary tena be fasana ka eto manodidina eto fa tsy hitako teo a. Mama! Fa iny izany vohitsako izany. Tao biby lava be. Tena izy misy io. Morongorona
foana dia atsanga no lohany ohatrany mijery anazy zany izy asio fitsoahany tery zay fa mitady tsampy izy zany zay tena saika loza iny tsy rainy ve zany matitra zany sady vavety be mihitsy fa mbola iny zany misy mikitika ny tongotra losy ty marina matiarerazako ty tena fasana mihitsy ty vohitsako ty fa inona tahola zao e tena misy lakoa mihitsy io ary voaingana mbola malemilemy le tany fa tia lavany ty ve tsisy 2 metatra sasany zany hoe olon-dehibe zany natao anirotra teto dia inandray reny zavatra etony izao tsy fahitako sy fateriko zao hoe aza misy tsony hoe zany raha tsy ohatrany reny anaty film horreur be reny fa ahoana koa zany to efa eto akaikin'le fahasanandevenana an'ilay koa za le natao ohatra ve dia tsy tsaroko akory dia teny aketo ka avy nanitsaka n'le bibilava dia nitsoka fotsiny zany hoe tonga teto zany le fasana vohitsako teo izy sa ve za le niala teo dia nikisaka eto sady tsy akaikitsy hoe le fasana teo ka ary fa maninarany tsisy olona mihitsy eto amin'ity fasana ty nefa ny tokony mosokafana zao io raha n'izy misy matsara azy any aloha zao hoe misy anafinafenana ty fandehany ty ary aleo aloha melikely marina raha nga atao ody tahotra ka so zany mahatonga anazy tsy dia milamina io aleo aloha atao gagaketo so koa ny tsisy mahita fa so dia be mimi be eo dia asina tsaky tsako fa kontikely amin'izay niletika tsara ary leo na matisakosika ty tonga de afiainiketo mody fasany eto eto komba lobolobo tsara fa inandray iny niveriko faly bibilava teo kay fa kakazo kay miala tany mafa tsisy ampirorona tsony eto sarafiny izy ty ary aleo am'izay miala eto so hita lozy eto ka lazain'olona fa manota fady eto try fa tena izy reo tenareo mihitsy le tovolahy jerijery be atao tokotany-piangonana teo ary nangany ataony ity amomoroka nyity sady ohatrany hoe tsisy ataony nefa fa to manara-maso zany ohatra misy tsy mazavy reto ka ary aleo hiditra ny mpiangonana any amin'izay raha nga orana mitrotro be ty marina raha ho tavafoaka atao am-piangonana ato raha izao no mitoy sady ty soram-baratra be mihitsy ary mety efa sokatra ary ve izay ny fasana sana nahoana ty kosy levaka mety avy tany angamba aleo an-tanena avy izy alahy zany oay ary lena be ka avy mijery ny fasana tany zay
namoa azy moa zany tena mariny fa alozan-kera zoky vahoana tsy mety mivony fasanao fa tsy hay hoe maninona maninona tsara tsy mety voa ahoany ka zany lazaiko aminareo zany efa ny valalam-piandry fasana rehetra nezaka namoa azy fa ny orana raha teo koa moa tsy mety ny tsaratra ka vao maika le ranontany ny tsotsorika makao amin'ilay varavara-pasana so dia mba tsy mety hiditra ao kosa ary laingo fa raha ty ve adaly aiza koa no misy an'izany tena tsy mihinao izany fa misy inona reto maninona mbola tsy atomboka ny fanotriana ny olona jereo fa misomebiseby hody daholo fa tsy mety aminono izao fangamotsika nisy ny safidy an'izao sy na daholo any izao jereo ane tianao livy ireo fa miraikitra mihitsy le lobaka kely tsisy anatiny zao lefa niteneniko anao raha tany aminay koa izao io lova netina tsisy mihitsy izao lalao mantso be de hitako aiza mety hopetraka ao laingo sa ila rehetra zany zay ny ianao zay mba fiero ihany a io vava mipetsipetsiny io aevenareo edy daholo tena grave ty reto fa misy inona ray aman-drena inona loatra no anton'izao zavatra izao raha raka ny fandaniam-ponina aloha dia misy zavatra tsy milaminy tsy tokony ianao an'izao ny toetrandro ety amin'izao fotoana izao fa mety hoe misy nanotafady anga maninona tsara nanotafady hoe fa nanotafady ahoana eno a andre manolona fa mety hoe fanotana fady ahoana ka moa mbola tsy fantatrareo roalazy zany ninona eny tsy dia mamaiky zany sady tantaram-bola lava koa ny amin'izany fa ny tsara ataontsika izao dia nimezaka mamoa amin'ny fasana aloha retim-pandevina ihany koa toa efa seritseriny be ihany mety lalana mbola lavitra nga izy ianareo efa olana tsy mety vahy mitso ka inona moa zany ny fanapaka-hevitra raisin'andriaman'olona tsy maintsy manao an'izay sokafa an'io fasana io tsika sady fotoana mety koa anga amin'izao satria efa mamanifinify ny orana fa tsy le nijotso be teo ntsony ka zao raha mety dia aleo aloha sina fianakaviana kaiky miandreto ny vatamangatsika ianona tompoko vavy dia tsika kosa makeny fasana tsy ahy ihany koa mantsy eo eo ka soanana atsika atsiniko fa misy inona loatra ary mivony tsy ambarately daholo izay teny avoaka nyity andriaman'olo ity ao daholo ao hiaraka nosiko tsika izao isa roa telo ao tena tsy mihetsika mihitsy izany zalahy mbola misy zavatra manao ana zany mba jereo aloha ao aleo jerena tokoa tena tsisika eo aloha lefa ihany aloha ampio ezaka kely avy amin'ny tsiraray ao daholo isa roa telo ao are zay kosa fa mba nisy keliko alefa foana zalahy ao are alefa fa kely sisy alefa zay tena enjany zany tsy misy manoana akory nefa dia mafy be vola ty velany zany ny fa miditra ny ao anatiny indray tsika asa hoe anao ahoana koa zao ty lova vetivety alohanareo ahoana tonga dia mba tsy ôry zalahy fa iresaka kely tsy velany tsy aloha zero lahy fa misy ina lay tsy riliva tena ohatrany nefa mahadiva ho maizina ihany ty ny andro ny fianakaviana sasatsasany ny ohatrany nefa mangatadalana tsy kelikely daholo andeha ody ony dia inona ny hevitra tao tena efa mivitsy tokoa reto izy sa atsona aloha andriaman'olona dia ho hita eo izay atao itsy ambody azo hitsy izy mantsy ka inona moa ny hidirany amin'izantsony ny tokony atao dia manao kabary fisorana eto amin'ny fasana satria eto ny fanaovam-beloma farany azy ary fisorana ny tonga nandevina rehefa tena maizina be ka ity velany ety zany tsy mangatsika velondry eny
somary mamirifiry ihany ny ariva tiako fa ohatra ny mampatahotra be ho aty aminareo e. Indriny mbola tsy zatra fa tsisy mampatahotra izany edika. Ka jereo any reto ady vory marobe reto e. Reny ve tsy feren'ny jiolahy? Aleo aloha tsy hoentinao miala lavitra ny fasana fa sao dia very ety ka. Jereo ange reto midongotongona marobe eto avela amin'ny fasany reto e. Reo ve tsy fasana daholo? Mbola kizy marina ianao. Andraso fahazavaiko amindry hitandriry ny ady vorotazandriry iny. Reny ny asa tanany tolo razambe atsika taloha. Miaraka amin'ireny tamboho gasy be reny. Tsy ferenjolahy akory reny fa nataon'ireo olona taloha fefiny tanànany. Indrindrandrindra moa toerana andriana tahaka ity akadimbasimba ity. Rehefa tanàna ny toerana andriana dia misy an'izao ady voro izao daholy. Azondria amin'izay e. Ary le ohatry ny tongona kely be tabe ka. Reny indray araka ny voalazandry teo hoe fasana. Maninona? Tena mba temody aka. Ina ary tia matahotra be ity. Ry dadanareo ao zany mbola tsy mivoaka tao e. Mety mbola misy zavatra karakara eny angambo. Reto fatandehilahy reto ny fahitako nanaraka antsika nivoaka avy tao reo. Dia aleo zavaiko indray ny mahatonga indray ny fasana ivelany ireny mba hahatonga andritra tahotra ary. Io hoe mba tsy lofo kely aloha hijereko azy tsara. Reo sady tsy dia be da be manao ahoana akory ange reo mety efatra na enina eo fotsiny. Ko manoatra no reny simetiera reny aza le iziko. Tena mahatahotra ange e. Mariny Noho indrindray ary ny anton'ireny mety misy aloha reny ny ankizy dia mety misy olon-dehibe koa milevona amin'ireny. Misy ny sasany fomba mihitsy ny hoe tsy mahazo ampidirina pasan-drazana mihitsy ny olona ohatran'izao na ohatran'izao rehefa maty. Dia izay ny mety ho antony. Na antony ny hafa koa hoe vao avy nandevenana ny fasana kanefa misy fianakaviana lasa indray dia tsy maintsy atao anirotra satria mbola tsy azo sokafana ny fasana. Somary ny sesisesy ny fianakaviana namoy ny aina tamin'ny roa taona fahanesiny dia tsy maintsy natao ivelany ohatran'izao. Ay anirotra izany ny filazazy. Ay ary iny izany mitona be izany. Tena ohatra matahotra raha indriaman'olona. Somba angatra ary izany. Mety zaika io sangama ka na hoe mety manidy fasana ry zalahy. Nefa inona mampigongonina ny zalahy reo ivelany eo sady ohatra mikoropaka be izany daholo. Ohatra vonika efitrefitra ato rezy miaka. Mino mantsy fa nareo vavy mbola tsy niditra tato. Dia eto ny toerana mitrahana an'irenao ny riko. Rehetra ry dadabe sy bebe dia tsy amin'ny efitrelana ambony eto no misy an'rasambe atsika. Eto ny toerana farany afaka eonantsika milaiko. Iala sasatra mandrakizay eo ny nofony fa tsika velona kosa noho ny fiainantsika. Izaho hoe sisany fotoana farany ahitako anao roneny. Satria neny satria matafanabeazana. Ankehitriny nasina dia miova efa zavatra fananao izay. Velomaneny mandrepetana izany mahalalako izany. Kare izay zanako andao amin'izay tsika hivoaka ato. Efa ampizay ranomasy marotsaka izay. Aleo izy veto koriliva. Io karakara izay dity farany ataonareo io fa miandry ivelana izay miaraka. Ndao kely mangina amin'izay. Tena ohatra matahotra izany. Marina raha mahazoina mihitsy aleo loranga ampitana kely amin'le ambony ato. Tena tsy azo fa isako ary naka an'le izy tato hoe ny fifanalaiko tompony fasana tao. Sa ve nilatsaka tamin'le zanijy aty hoe tena tsy ato le izy marina na letsaka ary. Efa tsara apetraka tsara ny ravavinao sy eno. Ataoko angamba fa tsy manana hiatsony ianao ny amin'ny momba azy.
tena tsy mifanaka koa zany ohatra hoe misy mikitika laso tena maizina ka maizim-bentsy mary avy enao e tolozanao mitoditodika fotsiny ie maheno aka fa ato zama ohatra hoe maizina be zany eo tsy lovy tsara ny toerana nametranareo azy tena tosa mazava be io koa ve dia tsy zanao kosa e ohatra misy zavatra tsy azo zany atao-pasanato zany zavy ny tsiro ary manova zavatra mahatsikaritra zavatra tsy fahitsy zany a dia za rery le mahita za hoe tena tsy milohako mitsinitsy ampitosy fa aka misy tsy milanato ohatra ny mahita nylaiko mitsana zany a zavy fanahy io hitako miaramy io dova mahitanareo ve hitako hoe sa if angako fa ahoana zao e fa ahoana ty midiberyliva ka za koa raiky bagagy e atr'izay nany dia vienaka tatr'izay a tsy mbola anatsikaritra ohatran'izao mihitsy a marina fa hoe be faty ty toerana misy atsika ty indrindra amin'ity fasany ity nefa tena mbola tsy nahita fahitana ohatran'izao mihitsy ahy e vady aizako ny sensy zany fa za dia mifona hoa ianareo moako azy fa tsy reto koa anaraha mba lehilahy ihany efa mitoky am'zany fatifaty zany eo tsy lovy tsara ny lova zany foana ny efa nitenenana anao sy eny hoe ididoanao io ihany mbola hitanao loza ndray andro any eo ataovy zay fomba mahanao an'io raha hitany ianao aizako dia zarery nesinareo amana azy nareo zany anao inona fotsiny eo fa ny anany eny tsy ny tena mahagaga le vatiny boky nefa tsy mahay fofona akory ato dia tena nipoka tokoa ve lizy io dia manenitsika ny sanytorana daolo tsy azoko mihitsy koa nareo ka fa hitatara ny zavatra ny seho tato ve nareo sa amaly olana ny zava-miseho ato e sady aza mandainga koa ianao lova za saika maty ny fofona tato fa tsy haiko hoe inona ny nafaka azy vetivety teo mety nisy nanao ody maimbo angamba ny ambony any eno azy seny mahay mampiditra sady mamoaka fa zany eo ihany tsy mba tsaron'ireo olona ho velany eo marina ve zany tsika hoe voendy asa ony ny teny azay hoe manao ody maimbo zany ianao sy eno zay vo tsaroko hoe ay toko misy olona tokony hamonjy atsika ho velany eo efa hoe manandrama miantsoantso ianao sy eno ah marina ho a tokony mba misy mamaly ho farafaratsy efa ny apotsitsofony ty ve voaketsony amin'io tenda efa tena maina tena maina tanteraka efa nakaiza tokoa aloha le raha nampankitao anatin'le sakosonao iny tarankafataraika aho sika za koa zany efa tena misy hevitra ihany raha nampioangamo betsaka ka so dia mba hainao marina aloha naka ny tsako sy rano mahery iny alefaso aloha le kikakika megafona fa inona ty efa manepitra ny ho ato e aleo anaovako azy rehefa tsy anao ianao e ao ianao anaovako azy eo basy be anao io ve izako ny ahenony wady wady misy avenanama bavarato aze tena tsisy mamaly mihitsy a dia ahoana reto fa mikasoka zany koa feoko tena manazavatra fa zany fa ina zany mangendona be ao an-tsaiko zany ohatrany hoe misy zavatra hitangy zany eto ayaro alenahiko tena zana zareo misy manisaka nkamba le varavaram-batoko ambony ao a tsy mahateny lofa inona reny zavatra hitrangy eny hoe tsy ao ambony eo zany tsy eny fa atao anaty fasanato eny e dia maninona fa misy inona reto a
to lasa matotra be nareo sady tsy miteny mihitsy lova fa misy inona iva andao fa ino zany refesizany fo zany de atao azy atao manarahanay fotsiny ianao hoe mety angamba dia reo taolambalin'ireo razam-be taloha indrindra no ndeha hojeretsika tena zay mihitsy retsy ijery razam-be ahoana reto ijery faty sy mra hevitra nareo amin'izany kosa ka aly ao ay izany eo areo anao fa lasa vetivety zay andraso ka nitsijanona rereto zany ina zany jerenreto aty zany tena verina ty am'le masina ny fatiny laiko zay aiza mbola tia farafarafandriny tarabe-andata iny manso tena mahaliana any ijery azy ka zay mihitsy izy ihany ko mantsy ny tena masika amin'io resakio andao somary mirikekilatsika ndrekakio reto nefy tsarado trakotrako piatombanato tena hoe tareto motriny sy gomaty manaraka boko fotsiny reto ratsy zany sereo rirary efa be lamba de be takolany hoe kokoka be somary miakatra kely tsika mitandrina kely fa teritery ny lalana efa natao nitokana amin'ny toerana tembony aty mantsy izy ireo raha ny fitadidiako ao ve afakarahadono nareo zaka toko moa zany atika e misy azotro ka izy tsika nitazana azy ao ambony ary ty tazomilany jebo dia aloha zany mitsidika azy ao e somary tsolovo tsara hoe lezy eto kosa ngamba matazana tsara tsolovo hoe tena mamiryfiry zany ala zany sao ve tsy efa anoany amin'ny raiky ambe volalany tena lasa matahatra koa zany ka zato fisikam-borondolo miampy an'le alika mitomany valala ohatrany tena mampatsiahy zavatra noresany eny azany ny zavatra reko rehetra zany misy hoe rehefa misy alika mitomany valala ohatr' zany dia misy zavatra iseo zay na izy mety zavatra mitrangara-pojanahary ohatra hoe orory-tany toetrandro na izy asany volontsotro zao toy ny hoe mpamosavy ka raha izany fa inondre azy zany very ny reko tsy ho mpamosavy satria misy alika mitomany valala no misy vorondolo misioka tena ohatrany hoe mitaritalana mihitsy izany vorony izany sady lasa ny foraka be teo koa ny lohako tena tsy lastika tena matahotra ary neny mba tatany ty zanako sy manam-pitiny ty hoe tena ohatra matazana ady vory lehibe ato alohako aty zany ary misy zavatra mijoro be io manoloana ny lalako io sady anankiroa mihitsy teo sanatry ka hoe mpamosavy reo nefa tao lava loatra kosa raha olona aleo aloha rangahana tonoko ihany sady ohatra ny totsy ny mihetsika mihitsy izany ary ino reto ambany reto taretra kay taretra dia vato lava koa reto mijoro be reto ohatra ny reny efa vaty reny zany le izy sady mitsofoka nilanilany reto vaty reto mihitsy ny hoe tena le vorondolo indray iny saika ny safiny lohako iny
tena miforaka be anesany lohako izany. Tena misy mpamosavy mihitsy angamba anomanika. Tena tsy vitako zao nidiry tata sy neny aleo ranga iafy natao anatin'ity gady ty fa tena raha maraina angamba vo amonjy tanàna raha mbola velona. Reto misy ravim-boavy sy apanga midoroboka tsara dia aleo aloha hitapivo tsara ato. Nefa sao dia misy fanday. Ampafiriny rehefa makakitay koa anefa izany. Ary mbola miodiody eo ambony io koa ilay vorona teo. Tsy makaiso ranga fa aleo mitapivo tsara eto. Mampahereza tena re saory ny riko marina. Tena marina. Teny fisasaka marina tia ny alina ry zalahy. Ny kary sy ny vorondolo zany samy manao ny ataony daholy. Ny tanana ray marina moa zany tsy lozana dalako. So ihany tsika fa tsy lavitro ny vavahadimbohatra tsony. Reto alika reto koa manahirana mihitsy ka. Asa hoe inona indray zao ny vovoazana io? Sa miady amin'ireny vorondolo manidina ambany kely ireny? Tsisy ampitahorina reo amin'ireny eto ry kialam-pamsa fa tsy maintsy vitany eny miadidy amin'ny tanàna. Ary mba manao ahoana marina ary izay lefy tovovavy kely zanak'iloviny any. Iko dia nitengena ny mpamosavy any iny. Asa misy ihany zany. Manahirana marina ty fiainana ty ka. Rehefa mahay mandray atendro n'izay ny olona ray dia tena tsy azo ahifika mihitsy raha tsy misy pirofo entinao mihitsy ao aminy. Efa manakaiky ny vato lahy zay ty dia hanatanteraka ny fombafomba iry ivelan'ny tanàna iry dia miverina mamonjy any amin'ny fasana avy eo. Ary ariny ny ivelan'ny tanàna eny ty zavatra mamoafady ty. Alevina mihitsy moa zany mba tsy fandroritan'ny alika ty ndraika hiditra ny tanàna. Vonjera reto matahotra ho aza aizy nareo teo e. Liva, mbola ao ve ty lisany? Aiza lahy? Atao mbany ato e. Dia tsy hitako ane le jiro teo e. Nijerany lavy eny ambony eny dia nilatsaka izy dia tsy haiko hoe aiza. Afaiza aloha nareo zany e. Ato ambony ato any ka. Lova! Aiza ianao zany e? Za koa ane ato e. Ato ihany. Efa mitsapatsapa nefa fa toa tsy mahita anao. Ino zany voatsapako zany? Ay! Ny tananako reta. Le karandoha. Aiza ianao zany e? Dia hosanina ty ve le karandoha ny dada be any dada teo ny tafidina ty? Seno a? Seno! Toa tsy niteny intsony ianao e? Lova! Afa misy inona aho zany e. Ary aleo aho hiakatany fa nalehako toa sany tsisy miteny mihitsy. Lova! Lova! Mba mitenena ihany aloha fa maizina be ny ato e. Tsy haiko hoe aiza misy anareo. Ato ambony ato letsy a. Tena tonana angamba ty se fa tsy miteny intsony a. Afa inona ty mahatonga ny sofatezerany dadapiana tato zao a. Vovo amiko letsy zao fa tsy mivin'ireo lozy ireo zao mila fatarina mba ahafahantsika mitady vahaolana. Dia ho sanatry ve ka nisy mitondra henan'ondry taty hozy lahy? Tena izay mihitsy. Tsanga mety isao tahaka an'izao rehefa misy manao tafady eto amin'ity akady majinika ity. Eto mba eto mody afa tsy anontsony maray laniny karandoha tanako. Ary nomarina ho azy eno ohatra nahatsiaro anao ny tena hoe mitondra tsaky taty ianao. Inona le tsaky noentinao taty? Efa tsy hitako tsony le izy ka tsy ty tsony nefa tsy anao tsony areto a. Ka ere le izy ny tiana fatarina hoe inona le tsaky noentinao taty. Ka le hofakondro be tao mbola tany trano iny netiko taty. Tena petrako tao amin'ny sisy pasana tao ivela tao le izy aveo tsy hitako tao tsony. Maty arerazako.
afangaro kosa dia tsy mbateny lahy izy hoe fahadenan'ondra aty amin'ity toeran'ity lova fa tsy milako anke zany fahatrondry tarotsika zareo tena mifona aminareo ahinako zany to misy zavatra mirondrona be andao reto ialato fontsy ho azy reto misy tarazana tokotry mifona fa tsy nafantatry liva misy mitazona ry ty lohako a tolana mafy be nyrehako mitazona azy mifona fona dadabe ahinako azy zany hohitsako zany ohatra ny hoe mafimafy zany tena isaka am'zany tena le torsy ty dia ty fa hitako le jelo zareo reto ny ana resa maty malaky fa keda tezitra mafy dadabe oka moa fa zafy midoalikao ihany ane ty folakarako reto kay ale iva lufa matiaye koa reny tsy mety mirehatra mihitsy aleo aloha kapokapoa eo sanatiko vekalampiny zay kosaka afaizy nareo zany anive lesy misy tazona be lo kekeda andriamanitro tokara karandreto mitazona azy ro reto ina ny ataoko reto kapoana ve liva sanatretuko liva manana letso barafo avelo zay oeto tena tsy afaka mihetsika mihitsy ro reto zay amindreny fatora amy bibilafy inona re andriamanitra ny ataoko hoe ahinako azy zany mifotrofotra be zany ok tsy anao tsonde zay tatabe mifone liva erque tianao tsone tena misy teso zavatra hitako zao de hinatoko natao aleorangasy tomona ihany reto somba avitra ihany lova mahina velay ary aleo sy toma manotongo fefa tsy mamaritso misy zany atio tena tsy metsika ary aleo izy indray ny sotoma zeno tena tsy mamaritso ngoty fa ona zany tomiraikitra ohatrany lakolo daholo reto leo aro hitatifikaraka sady efa tsy misy mitazona tsony any reto fa atao mafy ny fotsiny aizalo ty tosy ty de aleo tsy lovona manodidina so misy fikany ihany izy kiranandry reto andriamanitro laiko teninao viro fa ina nitronao rinako sady fotoa efa rototrotika be ny akanjonao ary tsy ranoka nana sy raha olitra ny fatanao fa loza ina re ty hitako ty mila amiko ianao e asa manatona akory
aleranga sodefa efa eto alohako eto taotray aigua aokamoy tsy misy ratsy fanaovana le razopafy ary ataonao iny tolandafapianao iny asapelesany ohatranareo olona zany ateo ohatrany hoe maromaro zany zareo nandalo tamin'ilay lalana nalehako teo dia mbola misy olona tratra alay ihany ve amin'izao ory izao sa ve mpamosavy angamo reny tsy manidina ka dia tsy haiko aloha sa mety ireo vatandelana nenjika ve eto kosa aloha dia tsy misy maneko azonareo zany zany fa misy feo mitsaitsaika andray aleo aloha mitsaka tsara tiany aloha ka fitindry zalany alafaditra ka andao amin'izay monjy amony varavara-pasantsika sao dia tratra maraina ty any nomboka indray reto alika reto rinona midimanyireo any akady any zalany amin'ny mahita zavatra zany jerera manaiky mihitsy reto izy tena maty amalina fary le tsy faminy le tomanenjika reto ngamo reto alika reto ko tena tsy misy efitra tsony fa tena mila maikitra mihitsy nenya vonjeoa nenya okaloha ary maheny feo miantsoantso azany zala ao amin'le alika eo mihitsy mifahinoko azy zany aleo aloha rangay verenana kely tena le tovavy kely iny zany zala ao dirana angianao aloha angena ale milo piko aty ale miala teo le kiala maro anaky ty iory zala tena le tovavy kely ty angena io mifona molo sareo mifona avelonareo mosa izy koa mifona ino ary ty andao manaraka anay angena za tsy anaraka anareo zany mpamon'olonareo manao asan-deha voly avelao za sisy an'izany maninona rehefa nramba mitony kely aloha ianao ao fa ho azavaiko aminao daholo ny anton'izao tena efa liana be amin'le anton'izao rehetra izao ange ka ino tsara re hitanao le sa le avy-nijery an'le alika ny fandrirotra zavatra teto iny dia avy-nijery azy tany dia nyteny hoe loza tokoa satria ka enan'ondro ny fandroitany zala tany ka inona moa zany ny olana amin'izany ka tsy mitady sakafo izay avoky azy very zareo zany ngamo tsy fantatry indray fa fady en'ondra angety toerana akadym-bazimby ty fady fa inona mahatonga an'izany dia iza koa zany no mitondra an'izany enan'ondro zany taty tena zay vao tsaroko ka iny loka ondro tokoa moa zahay raha efa alohan'le ny alana tany an-tanany iny ny any aminay mantsy efa fomba io tsy maintsy fahanana ondro ny vahoaka eo an-tanàna rehefa misy fahoriana tahaka izao zay zany mety olana ny tena marina raha hoe mihinana tsy dia hoe mampaninana fa raha le hena mihitsy ny miditra eo amin'ny vavadiny vohitra ny tena tsy mety zany ve dia mety iza zany no mitondra n'izany tatira indray manolona andrindritsika izao sy mbola fantatra aloha hatreto hoe iza ny fantatra fotsiny dia nisy nanota fadiny ny olona niditra teto sady ny dadabiany dadanareo mihitsy ny tena sarotiny amin'io tsy azoko fa inona zany izany fady zany dia maninona koa no nasiana an'izany rasondray rehefa olazaiko aminao raha mbola tsy fantatra hoe sady ilainao koa zany mba hitandremanao rehefa efa hinany an-tanin'olona ianao raha iandro any maro tokoa ny fahady tamin'ny androny tolo fahiny ary mbola misy amin'izy ireny aza ny raikitra mandraka ankehitriny tsy ary voatanisa tsara raha eto akory izy rehetra ireny
fa ny sasatsasany zay nahavezadanja indrindra tamin'ny fiainana angano tokony olazany ohatra sady fantatra araka ny fotoana ny orenany sy ny aviany satria mazana manazava ny antony nahatonga azy raha teo zany ohatra mety ho takatro no ny olazaiko nga hoe miantso matotono no misiko amin'ny alina ka fady fady ny mpitahiry sampy sy ny mpitahiry ody ny mihinana sokana ny mihinana tongolo ny azan-drano tsy poina papilika ny sifotra ny siperipery ny tatily ny akoho ny anakisoa ny misotro ronono ny mimpisaka na lika mainty mandinga nafo sy ny sisa somary misy abahany kely efa ren'ny sofika any aloha ny amin'izany fa zay zao vao tena azokazoko le izy dia misy zao koa vao tena henoko ny sasany ie dia mba toy izy ihany hoe mino anefa fa ny fady any amin'ny fiarahamonina ny tena mety fantatrao misy koa mantsy izy ireny dia fomba hoentina mahita izay nazaza ohatra amin'izany zao fady ny manorotra any eo afovoan'ny tany lemaka na ambodin-doasa fady no mitsitrika aty fahasamao sy ny mandalo fasana vo avy nandevenana fa mahafo ny andro iainana hony zany fady ny mahandro mianatsy-miloha fa ny mpamosavy maty ny tangenana ao levona mianatsy-miloha fady no mandaka ny andro eo afovoatrano dia inona marina moa zany indray manolana ny atao raha sanatria ka voadika le fady ohatra mety hoe voadika tsy nanana natao faninina ihany koa aza ka zay indrindra reny ilaina ny sorona eo aloha zany na natao tsy nanana natao fanahinina dia mandika fady daholo zay ny dikany zay indrindra ny nilazaoko anao tetsy amin'moalohany hoe mba afantaranao ny tany zay ho alehanao dia mahaiza aloha manadiadiny fombany raha mbola tany tsy nandalovany tena marina izany ary misaotra nasahady aloha na mba fantatra an'izany rehetra izany ka etsy ary mpafantariko anao amin'ny ambangivangy indray le resaka sorona ny atao hoe sorona dia arakaraka ny arenan'le olona ao no misorona zava-mananaina toy ny akoho ny omby ao indray no misorona zava-maniry toy ny zozoro avy noho ny namany mba aleo alasana sy mifananana ka tsy haniry olona hony fa irin'olona zay misorona azy tsy mba fomba nytolony manosorona olombelona toy ny fanonim-ponina sasany tany amin'ny fireneka fafahagola tany ny any voalazany tantara hoe olombelona saika atao sorona dia itry mifolo alina fon'ny Andriamasina valina fa natahorana hovokizany zanany iodina tamin'ny Andriamasina valina ny vahoaka ka nitoron'Andriamampandry anao soron'olona izy kanefa tamin'ny taona 2017 dia nisy sorona velona tao amin'ny faritany mandraka fa misy zany angadrazana masika mitaky sorona velona zany hony ao atamponanga avao io vehivavy bevoka no vononin'ny olona ary le zaza tao akibo no nataon'ny olona sorona fa io no nitakin'le angadrazana mba mystera kosa ny fomba andrazana izany ka fa zany ve hoatsy fa nimpotsampo daholo io aloha zany samy manana ny fandraisany azy daholo ny olona samy manana ny fomba ny ihany koa raha mamaky baiboly ianao dia manomboka any amin'ny bokin'ny Genesis hatrany amin'ny bokin'ny Samuela mpanjakany dia ahitana zany resaka sorona zany ny ankamaroany voalazany eo zany akory tsy midika fa akasitrana ny fanaovan-tsorona na hoe mamin'ny olona mba azonao rena eny mianao fa malalatsaina ianao zay miainao zao ka andinitra tsara n'izay voalaza ary mety hoe fantatrao ve ny antony mahatonga ny tanàna ray misy fady tahaka nyity vohatra misy anareo ity zao ny onono koa angeka manahirana indraindray ry ny riko mety mahavoafeny tianao antaniana angamba nyreo voalaza ambonireo fa raha mahakasika an'ity tanàna ty indray dia mirazam-be ny dadanareo ny tena anton'izao andrina ny toetra teto moa zany raha koto ambo zany izy io dia mpitaiza olona iko izy amponina teto mihitsy ary asa fanasoavana vahoaka ny tena nataony mbola tsy nitantarainy dadanareo nga zany mbola tsy tsaroko ny tantaran'izany mihitsy izy eny mbola zaza taty arina koa mory zareo ka mety ho rariny zany nitoizako kely momba ny rakoto amboa ary efa nanjaka tety izy io dia nisy fahavalo nkendry azy tany hoany noho ny fialonana daholo ny mahatonga an'izany nitady fomba sy nitady hevitra zay amelezana ny raha tompoko lahy reo ka voany tamin'ny resaka ody ngata ty arina ary zay no nitarika ny fahafatisany tsy ho tantarako anao ny fomba nanaovandreo tsy vahalarareo azy fa tena enjany zany ary talohan'ny fahafatisana nefa dia nisy avatra mafonja ny napetrany teto amin'ity akadiny mazimby ity izany zay moa tsy dia tsaroko loatra fa ny an'ny voaray mimponina teny hoe
Vadiondro ny tanàna ka tsy azo ampidirana ondro mihitsy fa zozoavy ny zavatra nisy hoe torasanatria mandika an'izany ary ho tonga hatramin'ny fahafatesan'izay mandika an'izany mihitsy aza. Tena mba halala izany tantara izany a. Dia ho sanatria hoe ka ray amin'izy telo ireo izany nitondra an'ilay hena taty izany Randriamanolona. Mety hoe sazy niatra tamin'izy ireo ve izany ilay zareo vao hitao pasana tao izao? Raha izy ireo lahy aloha inoko fa tsy hanao an'izany e. Fa dia izao paviny lova somary misy toetra kely tiany ahiko. Miala tsiny raha mateny an'izany aminao fa miariary loatra ilay izy a. Tsy misy tsiny ka. Tena loza marina fa zandra io menatra ny toetra ny taty. Efa diso miafina loatra tsony ilay izy. Zay kosa fa voavoandra langama ny varavaranao anatiny eo. Fa amfiry aloha zao e. Oe, tena efa miroa maraina kay a. Tena tsy natsara tsony ateto hoe alana izany andro izany. Tena liana be ny zavatra nilazainao koa ako. Ary andao aingana ary aloha tsika anatiny efa miantso koa angery zareo izany e. Ny riko miangavy ianao mba ho tony tsara rehefa miditra ao tsika. Masika mantsy razam-be anareo izay. Izany ve? Na dia efa fantatra ve izy tia mbola manam-pahefana amin'ny velona ihany? Zay tia toanareo tanora kehitriny izay ihany eny mahatonga amin'ny tsirairay io lateny dia iangaviko kely fotsiny ianao hoe mba mitony tsara. Zay eny ary trano hoe dia ampitony amin'ny fomba kolaka sahady Andriamanolona. Inona re izany ny zavatra hitranga ato hoe za kosa aloha dia tsy hainaiko raha sanatria. Efa tony tsara ianao a. Somazy misafoapoka mantsy atao rehefa tony zavatra ohatran'izao. Somba fampandriana drisa fotsiny ary sao atao azao e. Oe, maty a, nisy vato be dia saika voatakako. Zay aro a. Ny riko a. Ahoana ataoko? Tsy manana heritreritra ratsy na hafafa ianao a. Mbola mamerina ihany a. Ie, tsy misy ka. Oe, Andriamanolona. Ahoana? Misy taolana be ka ilay izy. Taolana be fa tsy vato. Zany ve? Mama, matatra. Taolan'olona ty. Tena taolan'olona ty. Tena fahasahoko azy an'izany dia efa tena aty be tato. Olo ty ry vontsy a, mba tsy lovy kely nge hoe tsy azafady. Tsisy ninina zao eto. Aiza ry zareo reto a? Sanatria ka tsy ho hita ve? Andao ry zalahy tonga dia ho atsy amin'ny andriana be. Andao manarahana iry ny riko. Somary misisika kely eto a. Dia ndaso miakatra ato. Zay. Malako hely ty ry vontsy kely. Tsy lovy hely ty ataonao ato. Oe, tatrisy eny ty. Andre, to miolakolana be ny tananao sy ny tongotrao. Ny ziko a. Mitonimo hoe zay nileny lazaiko taminao e. Tsy lovindray hely ty tsy amin'ilany ankavia etsy. Aingana resy. Ary ez dada sy dada fanalivy. Dada ve io? Tena dady io, dada. Tambozaka be ilay anao sady miodina ny tendanao. Dada. Ny riko a, ny riko. Ao aloha ianao fahazany miosina be amin'io fa efa olona manoto angery eo e. Ao aloha ianao. Ny riko a. Tsy aleto a, dada. Dia sanatria be kalasinao e. Iza tsoa izany mba hanoro sy saky amiko. Azy lazanao amae, dada moa. Oy, sorely tsy loza reka. Dada. Eto midina aloha e. Aingana lahy. Tsy aleto a. Dada. Dada moa e. Manakaiza moa zany livy. Tô tsy zafaraka amin'reto. Reto aloha zalahy mba hitsikely no vatany dia tonga dia eto any ivelany any fa efa tsy avitra tsony teo a. Dia asy olona miandry eo sao dia ifandritan'ny alika eo na lalaoviny mpamosao a. Anakaiza ry livy e. Mba omeo kely tosa hoe ilay sary votsy. Teny ry misisy amban'ny vato ry misy akanjo. Andao hely ty akery akakin'ny vato ry. Aingana. Teny livy ty e. Oko aloha. Mbola misy sofonaina raha fahitako azy a.
ao aloha bataina ty ry zalahy dia tonga dia ho eto any ivelany any fa za nda amina kely an'ireto tolana mikorotana ato reto a. zao ry zalahy tsy hisy hevitra reto fa tsy maintsy asitrika zao voaka goaika zao ihany ka zao ny fandaminana atao tahaka an'ireto teo aloha dia tsy misy lamba zay ao rakitra amin'reto moa za fa tsy maintsy vata ihany zany no ametrana azy ka mizara telotsika. Ny sasany a mba manongitra le fiafiaza ao tokotanina eo a anaovana vatapaty, ny sasany kosa tonga dia mandavaka lavaka etsy amin'ny sisiny etsy. Zay fa raha misy manontany any an-tanàna any nareo dia lazao hoe mamita didy hoe zareo e zay a. Dada wa azy lozana moae sange wa sise nini falasa sa tsy mba manana piraitam-po akory. Dada fara mba fiatako tsy hena matina velona sao dia mbola ilozanao koa zany. Tsy mory dada sa sisa ngery dady sa sisa ve Miriko etsy avy aingana miala amin'izay teo fa tsy ho namantsika tsondreo dada faranao sisa mahazotsika tenaina kely ngamba maheriza zanako fa zao ny lahatra aza ny tanondrika eo tsony moe ka zao a ilaza ny fandarana ny atao amin'ny zareo reo a tsy maintsy asitrika zao mantsy ireo mba tsy ho tratra ny masoandro miposaka ka ahatonga ny fitohizan'ny taranaka anaraka azy ireo. Fanga misy an'izany koa dia tia ahoana zany izy zay lamba aminosana azy arina ny lafandresy olona retsy ka zay mihitsy le fomba tsy mahazo atao tratra ny masoandro izy izy taminao teo ka na tsisy lamba asa dia tsy maintsy asitrika izy roa zany hoe vata fotsiny zany atao fitoerany zareo e dia tsy maintsy atao anirotra tahaka nyreto sasanyreto koa zareo satria nanota faty ka tsy mahazo ampidirana pasan-drazana aloha mandra-berina ny taona. Andriaman'olona ahoana tena lasa zavatra be da be mitsy azo misy le olona nanota faty dia fananininy reto no natao anirotra reto dia inona fotsiny ny antony nanaovana an'le alafatotra zany tena tsisy azoko daholo nge. matoa aloha nisy fahafatesan'izao dia mety samy nanana ny antony nafaty azy ry zareo reo. Ny antony nanaovana ny alafaditra na nysorona natao indray dia mba hisokafany fasana tamin'ity alina ty ihany satria araka ny voalazako taminao teo hoe raha tratra ny masoandro marainy zao dia efa fady sararainy nareo fianakaviana ny anirotra indray araka ny nazavaiko anao teo dia samy manana ny fombany ka misy amin'ireo nanao adalana tahaka an'izao hitanao zao dia tsy maintsy atao anirotra ary misy ny safidy mihitsy ny fianakaviana hoe aleo namboarana fasana manokana eto ivelany izy zareo tsy haiko na mety naditra na mpiady amin'ny fianakaviana ohatra dia tsy ampidirana pasan-drazana. Tena marary ny lohako Andriaman'olona tsy hitako tsony sy atao tena very aza matahotra ianao fa efa manampy ianao ny fokon'olona rehefa ty elany ray taona dia anjaranao ndray ny manapa-kevitra ny amin'ny famonosana ny rainao. Dada dia maty tokoa moa zany ianao. Efa vita daholo lavaka sy vata mbola fotoana maneny fitatra zao ka tsy atahorany ary ndao ary mba ataovy mitsotra tsara ao anaty vatany ry zalary zareo dia ataovy manamorona ny lavaka. Mino fa efa nataonareo tsy tafitry ny vovoka ny vata nidriko ndao aloha ndray ary raha hijery farany azy mety sady manao veloma farany azy. Ahitahitra tao ny riko Tata Fara anga efa natsiaro ianao misaotra n'Andriamanitra misaotra fa mbola nomena sompi-pianakaviana ana dia efa tsy manana tokontsony aza. roka resy efa io izy io e efa tamin'ny valy marina tany ho any izy natsiaro tena rehefa tafaresaka teto izay mirahala mianaka enao to tena resy tory tanteraka tao ka tena tsonykota baisiko mihitsiko neveriko fa tsy fotsony mihitsy aza
sasatra no mitsapanao tao anefitra to fa firy moa izany izao e ary dadafara ho atao tsy miteny mihitsy e azony dadafara tantaraina aminay ve ny zava-nitranga rehetra tao ampasana tao inona daholy ary zany fanontaniana izany aloha rehefa zany amaly anao zaho amin'ny rotolakandro zaho na tsotsika hoe tafalatsaka ny andro nazo andry zareo indray dia efa ho tantariko anao fa tokony hisakafo aloha ianao efa hitako tena malemilemy be mihitsy avy eo tsika makeny mifasana mijery an'izay zava-misy iny sady mitantarany zava-nitranga nazo andry zareo io dadafaranao io moa zany tsy afaka miteny tsara ka izay ny antony tsy tenenany izay tokony koa ny tondratsakaitra dadafaranao no ny akaitra tatianao antsery dadafara dia izany ve sisany mba fomba fiteninao aita ty izany no nitondra henan'ondry taty ka izay no nahatonga antsika hatratoza ohatran'izao tsy resaka toka sako tokoa indray fa izany nahatonga an'ilay izy izay irina itoesaniny napalahelo fa enondry sy saboretsy no nafatesan'olona ary nampitondra takaitra ny tena tahaka izao zay any le safitianana zavatra tokony atao mba le zavatra mitondra soreny mba atao fa tsy aitrahitra mitondra zava-madomelona tony ka lasa zarotaizany avy eo ny vatana ny tena mampalahelo dia manodidina anao koa miara-miaina amin'ny fofonao entiny ireny ka miara simba aminao fa tsy hainao rery ny potika tsisy voka-tsy ho entiny mihitsy fa sady manimba vatana no mandany vola dadany Alfine nona be sady mankitsery mifasany dada koa angatazareza eny nampianatra ny fadiny ratsy iny ka tsy ho adiniko mihitsy Orange, eo anilanao nanolotra ho anao teo mitantara eto amin'ny lokana Ankadimbasimba nosoratany diabenmanana nasaya Nofy lila ary lifara ary vony ary ilaira kotarso no nanome aina ny tantara nandray feo sy hinana totosa miaro fi Ankadimbasimba